Fa ny miarabantsika pararaka sy pijery ny fahitalavitra ny fanadidina totatsika eto androany dia mahakasika ny projet Jeune Leader, ny antom-pisiny, ny fomba fiasany ary ho mpiara-miasa aminy arahoara. Tamin'ny volana Jona 2024 niorina teto Fianarantsoa ny projet Jeune Leader. Maya Friedenberger, teratany Amerikanina manam-pahaizana amin'ny fahasalaman'ny daholobe, sy Fabrice Anselme, malagasy nandalina manokana ny fampandrosoana sy ny fiainam-bahoaka no niarana molavola sy nanangana ny tetikasa. Tany am-boalohany, nandritry ny ane pilote dia tanora malagasy valo niara-niasa taminy, raha 12 kosa izany ankehitriny, ka Jeune Leader no iantsoana azy ireo. Fananana traikefa amin'ny fanentanana sy fitariana tanora no anisan'ny masotsivana nandraisana azy. Raha izay ary mahakasika an'ireo Jeune Leader ireo, inona marina moa ity tetikasa ity? Tora fanazavana amintsika ny tompona andraikitra. Ny projet Jeune Leader dia seresa han'ny fikambanana lead santé. Tanjona miamolavola sy hanofana ireo tanora ho lasa tompona andraikitra ka ho fanohitra ho amin'ny fampandrosoana ny tenany sy ny fireneny. Tsy njovinay manokana ihany koa ao anatin'ity tetikasa ity ireo tanora vao hiditra na efa tafiditra ao anatin'ny fialan-tsakana, ka izany nahatonga ny safidy ny sekoly ambaratonga faharoa ho sehatra iasana. Ankehitriny dia CEG enina amin'ny 7 misy eto tanàna no iarahanay miasa, raha 4 izany tany am-boalohany tao anatin'ny ane pilote. Fiofanana feno nandritry ny 2 volana no narahan'ireo tanora ireo. Teo ny ara-teoria, fa indrindra koa ny fampiarana amin'ny vantana izany, mialohan'ny hatrehan'ny asa mampanentana maharitra azy ireo eny anivon'ny sekoly mandritry ny taom-pianaran'ny iray manontolo. Niompana betsaka tamin'ny fahaiza-mitarika na leadership, ny fahasalamana ara-pananan'ny tanora ary ny fitantanam-bola tsotsotra ny fiofanana nomena azy ireo. Eo ihany koa ny famoronana ireo karazana fitaovana hoentina manamora ny fampitana ny hafatra amin'ireo tanora mpianatra ireo. Ohatra amin'izany ity aseho an-tsarintsika ity. Eto dia fanamboarana makety entina hanazavana ny tsingerim-padim-bolan'ny vehivavy no tanterahan'ireo Jeune Leader. Raha izay ary mahakasika ny fifanarahan'ireo tanora ireo dia mbola misy ihany koa nefa ny fanamafisany fahaiza-manao rehefa tena miatrika azy anivon'ny sekoly izy ireo. Eto indray dia mitoranevy ny mahakasika ny nasarika azy hiditra amin'ity tetikasa ity ny Jeune Leader iray. Nasarika na hiditra tato amin'ilay tetikasa dia voalohany indrindra ilay izy tetikasa fiforonan'ny tanora izay misahana anay tanora. Dia ny tena mampiavaka anay izahay dia tanora daholo ny atao anatin'ny fikambanana, dia hitako hoe misy fivelarana bebe kokoa na eo amin'ny fanehoan-kevitra na eo amin'ny asa. Tao ireny fifanana dia mamody ny sekoly izay fidy miasa ny Jeune Leader. Mandeha tsiroroa na tsy telitelo izy ireo arakaraka ny isan'ny mpianatra ao anivon'ilay sekoly. Fa inona marina moa tena asa miandry azy ireo amin'izany? Ny Jeune Leader dia miasa eto anivon'ny sekoly isan'andro isan'andro, dia miaino sy manome torohevitra ny tanora izahay raha sendra olana izy na ny anjadin'ny herisetra. Eo ihany koa ticket de référence izay omenay an'ireo tanora ireo raha misy olana izy eo amin'ny fahasalaman'ny tanora. Io ticket de référence moa izany dia entiny manantona tom-pahasalamana. Ny fotoana iarahan'ny mpianatra amin'ny Jeune Leader dia natao ampahafantarina sy resana ireo lohahevitra tsy firesaka matetika mahakasika ny fahasalamana ara-pananan'ny tanora. Entina ihany koa hifampizarana amin'izy ireo ny tsara ho fantatra mahakasika ny fahaiza-mitarika. Izany dia mifototra amin'ny karazan-dalao sy fampandraisana anjara betsaka ireo mpianatra ireo. Teny tsy dia fandre matetika ohatra ny atao hoe stéréotype, miezaka manazava izany amin'ireo mpianatra ny Jeune Leader iray. Zavatra mbola tsy hinareo vao tsy entina mihitsy dia natao hoe stéréotype dia izao hoe ireo zavatra rehetra noforonintsika sain'olombelona ka lasa tonga fomba fanaontsika kanefa dia zavatra inona? Nametrana voanjobory izany amin'ny makety taratasy izany nareo. Mitombo ny fahavitrihan'ny ankizy rehefa zava-misy iainana andavanandro no avadika ho fitaovana entina ampandraisana anjara azy ireo. Eto izao dia ny voanjobory no fitaovana nampiasaina entina manao ny brainstorming. Tsy lesona hanadinana no iarahana amin'ny Jeune Leader, fa amin'ny alalan'ny lalao an-trano no entina mandravona sy manamafy ny lohahevitra efa natao. Ohatra amin'izany ny question pour un champion, bingo, mot croisé. Anisan'ny fepetra iray safidian'ny sekoly miasa ny fanomezan'ny efitrano afaka vadika ho coin jeune.
io koa ny jeune io ny toerana ifaneraseran'ireo mpianatra. Ahitana kilalao ifampitezana sy boky maro samihafa ialana voly ary efa misy fandaminana manokana ny amin'izany. Ao ihany koa no andraisan'ny jeune leader ireo tanora manana olana na mila torohevitra manokana mety mahakasika ny fahasalaman'ny tanora izany na koa ireo karazana herisetra mianjady aminy. Mahakasika ny asan'ireo jeune leader ireo an-trano dia araotina fotoana mampalalaka ireo mpianatra toy ny alarobia hariva anaovana ny atao hoe activité périscolaire. Miankina amin'ny etaentan'ny mpianatra izay mifanaraka amin'ny fahaiza-manao an'ireo jeune leader ireo no enti manangana ny club périscolaire eny anivon'ny sekoly. Ohatra amin'izany ny dihy, ny échec, ny famoronana sy filalaovana marionnette, teatra sy sport isan-karazany. Fotoana koa io entina manamafy sy hidirana lalindalina kokoa amin'ireo lohahevitra izay efa niresahana tany aloha. Rehefa misy hetsika tao eo anivon'ny sekoly toy ny journée des écoles dia manomana sy misafidy lohahevitra manokana ny jeune leader. Mandray anjara feno ireo tanora ao anatin'ny club amin'ny fanomanana sy fanantanterahana an'izany. Fotoana koa io hanehoan'ny zavatra nomaniny niaraka tamin'ny jeune leader. Maneho ny fahitany an'izany ny tompona andraikitry ny sekoly iray. Hatramin'izay raha misy ny journée des écoles dia hafakely ny tamin'ity indray mitoraka ity satria nahafapo ireo mpampianatra izay niarahanay niaraka tamin'ny jeune leader. Ny fisian'ny jeune leader tamin'ity toerana ity zany dia hitanay fa tena anisan'ny mampahomby ny fivelaran-saina ny ankizy na milafiny inona zany na milafiny inona. Raha androany manontolo zany natao izany hoe manao ny fananana amin'ny baolina kitra ho an'ireo ankizy ireo. Dia misy ny fanaovana teatra, misy ny fanaovana film izay hita hoe tena hiatraika amin'ireo amin'ny mahatonga anazy hoe ireo zany dia ankizy ao anatiny atao fialasakana. Ka inoanay zany fa ny vokatry ny fanabeazana moa sy tonga dia hoe hitaony ho nefa efa sy ny sahady zany izay zavatra izay. Na raha tsika tao ny mahakasika ny projet jeune leader, ny antom-pisiny, ny tanjony, ny fomba fiasana. Eto indray dia tokony andraikitra iray no maneho ny heviny mahakasika ny fahitany, ny fiarah-miasa nisy teo amin'ny projet jeune leader sy ny sekoly iray ny tantanany teo aloha. Projet jeune leader dia mpiara-miasa akaiky amin'ny sekoly, indrindra ny sekolim-panjakana. Mitondra ny fahaiza-manao, ny fahaiza-mitantana, ny fitarihana, ny fahaiza-mihaino amin'ireo mpianatra, ireo tompona andraikitra izay apetrany eny amin'ny sekoly. Ary manampy amin'ny fitaovana izay ilain'ny sekoly amin'ny fampandrosoana ny tanora ireo lohahevitra dia ny leadership. Tsapy zany tamin'ny fiarah-miasa nandritry ny herintaona niarahana taminy satria ireo tanora izay tsy nanana hilazana na tsy nanana hizarana ny zavatra tao am-pony ka mety ho nahatonga azy ireo hivily lalana dia nahazo torohevitra ary nahitana vahaolana ny tao anatin'ny saina ka dia voaro tamin'ny loza nananotanina. Toy izay ary ny endrika ny fifandraisana misy teo amin'ny projet jeune leader sy ny sekoly iarahany miasa. Ahoana indray ary ny fatsapan'ireo tanora fanentan'ireo ny tenany andritra ny izay fotoana na jeune leader azy ireo izay. Ity tetika azy ity dia nanampy anay tanora eo amin'ny fivelarana arak'asa satria ny fifandraisana matetika amin'ny tanora dia nanampy anay ahafantatra bebe kokoa ny olana mianjady amin'izy ireo. Dia teo ihany koa ilay fivelaran'ny fifandraisana eo amin'ireo mpisehatra hafa izay mikarakara tanora. Ohatra amin'izany ny PSI, ny FISA, ny ministera amponina sy ny maro tsy voatanisa. Rehefa maranana dia tsy hainay ny tsisy anareo nanaraka sy nijerinay hatramin'ny farany. Raha misy fanontaniana manentikita na mila fanazavana bebe kokoa dia manatona ny foibeny lo IR29 eny Tananambony na mitsidia ny page Facebook izay misoratra eo ambany. Misaotra tompoko. Tanora salama, miaino